dia fanameravantsika tsirairay avy manaraka ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao. Fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao dia ilazana aminao hoe hiverina eny amin'ny rahony lanitra tsy ho ely Jesosy. Ary rehefa hiverina eny amin'ny rahony lanitra tsy ho ely izy, aka fiangonana madio, fiangonana tsy ao anaty fahotana, fiangonana masina tsy misy petipetina, tsy fiketronana, fa fiangonana be voninahitra. Be voninahitra tiana lazaina dia fiangonana mandresy fahotana, mandresy nofo, fiangonana afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary fiangonana ao anatin'ny fahafahana tanteraka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fiangonana tsy andevon'ny nofo, tsy andevon'ny zao tontolo izao, tsy andevon'ny satana sy ny fanaratsy rehetra. Dia izay ty fandarana miomana ty ampiomana anao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Maninona moa no tsy hitantsika intsony ny tena hoe voninahitr'Andriamanitra amin'izao fotoana? Voninahitr'Andriamanitra tiako tenenina hoe maninona no tsy mahataona olona ho amin'ny fibebahana ny fiangonana? Maninona no tsy misy vo ny olona? Vo tiana tenenina ny hoe tena hoe miaina amin'ny fahamasinana. Maninona no tsy afaka ny olona? Maninona no tsy mahazo ny tena hoe fitahian'Andriamanitra ny olona? Satria nahoana? Ny antony mahatonga an'izay dia izao: foanantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny ampianarantsika ny didin'olombelona. Zay no mahatonga an'io. Zay no mahatonga an'io. Maninona ny olona mankany am-piangonana manao mini-jupe? Maninona ny olona mankany am-piangonana manao akanjo mitanjaka ary tsisy miteny azy amin'izany? Anaovana iny amin'ny lahady, anaovana iny amin'ny lahady heriny. Maninona ny olona no mifoka sigara mankany am-piangonana, tafaverina avy any am-piangonana mbola mifoka sigara? Maninona ny olona no tsy fantany akory hoe tsy azo atao no manao kolikoly, fa ny diakona indrindra ary paster indrindra ary no ao anaty kolikoly, ao anaty fraude, ao anaty lainga, ao anaty taratasy osika, ao anaty tsy fahamarinana? Fa maninona? Maninona no fiangonana malemy no hitantsika amin'izao fotoana? Fiangonana tsy mandresy fahotana, fa fiangonana lasa maka modely n'izao tontolo izao no hitantsika. Tsy mampieritreritra anao ve zany? Tsy mampieritreritra antsika ve zany hoe fa maninona tokoa e? Ahoana ny tamin'ny andron'ny Paoly, tamin'ny andron'ny Petera, betsaka ny olona mibebaka, anarivo ny tonga dia atao batisa eo eo, betsaka ny sitrana, betsaka no afaka ny fahotana. Fa maninona ny amin'izao fotoana tsy misy an'izay intsony? Mampisaintsainy zany ary tia napetraka amintsika hoe niova ve ty tenin'Andriamanitra ity? Niova ve Jesosy? Niova ve ny heriny? Sanatria zany tsy niova ty tenin'Andriamanitra ity, tsy niova Jesosy. Jesosy Kristy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay Hébreu 4:12. Fa ny niova dia isika. Niova amin'ny fontsika, niova amin'ny fijerintsika, niova amin'ny fisainantsika. Ary rehefa niova io rehetra io dia tsy le didin'Andriamanitra intsony no raisitsika, fa lasa nisy didin'olombelona mipetraka. Apetraka aminao ary amin'ity androany ity hoe ireo didin'olombelona manafoana ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa didin'olombelona no mipetraka foana ny tenin'Andriamanitra, le rehetrarehetra nolazaiko teo aloha teo no mitranga. Tsisy fibebahana tsony ao anatin'ny fiangonana, tsisy fahamasinana, tsisy tahotra an'Andriamanitra, tsisy intsony fa faritona sy fijangajangana ao, fitiavam-bolany ao, fifanindrina sy fifaninanana ao, satria ilay didin'olombelona no napetraka fa tsy didin'Andriamanitra intsony. Amin'ity miomana androany ity zavatra tonga dia ohatran'ny hatramin'izay foana moa. Zavatra tonga dia zavatra iainana, zavatra misy no resahana aminao. Dao aloha raisitsika Matthieu 5:12. Matthieu 5:12. Teny kely monja, fohy monja ny raisiko aminao fa vavakianao ny Matthieu 5:12 ray manontolo rehefa manam-potoana ianao. Ary inoko fa ataonao laharam-pahamehana ny andraisana ny tenin'Andriamanitra. 7. 9. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsia, marina ny namina ny Isaiahanareo hoe ity fireneny ity manaja iamolona fa ny fony kosa lavitra. Koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Fanamasina ny hanazava azy ianao ary andresy lahatra anao ao anatin'izao fampianarana
fohy izao fa inoko fa hitondra fanafana ho anao zany. Voalaza ny Jesosy no miteny eto. Hoy Jesosy hoe foananareo ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa foananareo ny tenin'Andriamanitra satria ampianarinareo fampianarana voatolotra anareo. Dia foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mazava be izany teny izany. Didin'olombelona no mipetraka amin'izao fotoana ary tsy mijery intsony hoe araka sitrapon'Andriamanitra ve izao didy apetraka izao. Zavatra apetrako aminao misy trangan-javatra maromaro reto lazaiko hoe zavatra ampiasaintsika fiangonana amin'izao fotoana izay tsy ara-baiboly ary tsisy fototra ara-baiboly fa ataontsika nefa satria efa nataony teo aloha dia alaintsika fotsiny, lovatsika fotsiny, kanefa rehefa mijery atao anatin'ny baiboly tsika tsisy fototra ara-baiboly ary renydray no raisitsika fa ny tenin'Andriamanitra foanantsika. Raisiko ohatra, tsy ohatra moa zany fa tonga dia andeha amin'izay zany hoe ho tanisaintsika tsikelikely ireo fomban'olombelona, ireo fampianaran'olombelona manafoana ny didin'Andriamanitra. Raisina voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao dia mirindrina ao amin'ny efitra mangingina, raha ianao mahitanao mangingina no hamaly anao. Izao ny olona rehefa mivavaka misy vakana dia ny vakana iny nitetitetezina nanaovana vavaka. Izao ny olona rehefa mivavaka dia miankohaka amin'ny sary. Izao ny olona rehefa mivavaka dia miankohaka eo anoloan'ny hazo fijaliana. Fototra ara-baiboly aizany misy an'izany. Loharano ato anaty baiboly ve zany? Taizitsika nahita ka olona ato anaty baiboly ka nampiasa vakana ny vavaka, nampiasa vakana nanembozina vakana ny vavaka. Taiza nisy an'izany ato anaty baiboly? Ary mivavaka amin'i Jesosy ve? Fa misy antoko-pivavahana milaza fa kristianina fa tsy Jesosy ny ivavahany fa imasina izao na imasina izao. Abomination amin'ny teny frantsay, fa vetavetana, falotolo, fanompontsampy eo anatrehan'Andriamanitra zany. Raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianao, raha te hiakatra ny lanitra ianao, fampianarana natolotry ny tany aloha zany ary nilovainao fotsiny fa diniona ity baiboly ity fa tsisy misy ato manomboka Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy olona mpino kristianina ka nivavaka tamin'ny olona masina, na nakavakana dia nampiasaina nivavahana, na ny sary niankofany teo, na nisy hazo fijaliana dia niankofany teo. Tsy ara-baiboly zany. Na inona ambaranao na inona ambaranao na ho lazainao, lazaiko aminao fa tsy ara-baiboly zany. So tsika hiteny mantsy hoe inona moa maharatsy an'izany fa ny foko madio ary ny foko tena tsotra eo anatrehan'Andriamanitra. Sy ny fonao tsotra ny tena zava-dehibe aloha eo anatrehan'Andriamanitra fa inona ny voasoratra ato. Rehefa nanao taberna kely Mosesy dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy hoe tandremo tsara arao araka ny nanoroko azy ianao tany an-tendrombohitra ilay taberna kely. Zany hoe rehefa 5 cm dia 5 cm, rehefa manga dia atao manga, rehefa mena dia atao mena, rehefa carré dia carré, rehefa rectangle dia rectangle. Zany hoe Andriamanitra ry havana malala manana ny fombany ary fombany io mila arahantsika mba hahafahany maneho ny vonany amintsika, fa tsy tsika no aka ny fombantsika ahafahantsika hoentina eo anatrehan'Andriamanitra. Diso zay, diso zay. Hebreo 4 andininy voalohany. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa harentsika fa andao indosina hiala aminy isika. Zany hoe mila mitaritsika hoe hijanona ara-baiboly ny zavatra ataontsika, fa sao tsy ara-baiboly ny zavatra ataontsika tsy ao amin'ilay fahamarinana intsontsika. Andriamanitra efa tsy miaraka amintsika intsony fa tsika mandeha irery ao. Misy koa mametraka hoe manisy an'izany hoe rano voasina zany. Ato anaty baiboly tsy mahita rano voasina zany na indray mandeha ary. Rano voasina moa atao iny hoe iarovana an'ilay olona, sotroina raha marary, fanompontsampy anie zany. Rano voasina afafy amin'ny rindrina, afafy amin'ny trano, afafy any an-tokotany. Kristianina ve sa tsy kristianina? Aiza ny fototra ara-baiboly misy an'izany? Fa tsisy rano voasina zany mihitsy ato. Fa ny miaro anao, Salamo 7:20, Jehovah ny mpiandry ahy. Ny miaro anao, ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy.
ny fahantarinao dia hoe ny fiainanao miara-miafinao amin'ny Kristy, ianao miafinao amin'ny Kristy, izay ny miaro anao. Fa tsy resaka ranomasina, rano afafy, rano voasa, fa ny pontsampy zany, tsy ara-baiboly zany, ary mila ialana. Fahazaran'ny razambenao tany, fahazaran'ny tany aloha rehetra, fa rehefa tsy ankasitrahan'i Jesosy Kristy Tompo, mandeha amin'ny fanavaozana, miala ny amin'izany. Manaraka izany koa hoe mivavaka amin'ny anjely, tsy mbola nahita tato anaty baiboly, tia baiboliko ty, ary baibolinao koa io tsisy mivavaka amin'ny anjely zany tato. Fa i Jaona saika hivavaka amin'ny anjely indroa, saika ihany koa ka teo amin'ny anjely indroa, Jaona ao amin'ny Apokalipsy, fa hoy ny anjely aza manao an'izao, fa mpiara-miasa sala aminao koa. Fa ny amin'ny faminaniana Jesosy ny lazain'ny faminaniana, izy ihany no Andriamanitra, izy ihany no ivavao. Amin'izao fotoana dia misy anjely maro ivavahana, i anjely zao, fa ny pontsampy anie zany, fa ny pontsampy zany ry havana. Aoka hisokatra ny masonao, tsy fahamarinana, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Ny vavahana dia Jesosy Kristy irery ihany. Maty io dia nitsangana tamin'ny maty ary manana ny tsy fahafatesana mandrakizay. Io no Andriamanitra velona, io ihany ny vavahana. Milaza fa kristianina, milaza fa fiangonan'i Jesosy Kristy, fa mandray faty alainy eto amin'ny firenena, ary asaina mitety toerana maro. Inona ny ifandraisany maty sy ny velona? Aiza ho aiza atao anaty baiboly mba henohy kely ny azafady ary mba valio. Aiza ho aiza atao anaty baiboly nisy andry Paoly na ry Petera na ry Jakoba nakafatina olona kristianina dia nitsenaina teny amin'ny aéroport dia nentina nitety fiangonana. Aiza ny misy an'izany? Ny bebary malagasy, ny bebary kristianina, tsy misy an'izany ato, tsy misy an'izany ato. Fomba avay zany, Satana no mametraka an'izany. Ny maty tsisy ifandraisany amin'ny velona, tsisy ifandraisany velona amin'ny maty. Rehefa maty iny, vovoka, tsisy atserovana azy intsony. Na omena voninkazo ary iny tsy hitan'iny hoe manome voninkazo azy ianao. Voninkazonao aloha, raha hividy voninkazo vidano zavatra ho an'olona velona, fa ny maty tsy mahita voninkazo. Maty tsy mahita voninkazo. Raha mbola fahavelona izy dia omeo azy izay tokony ho azy. Fa rehefa maty iny tsy hitan'iny zavatra rehetrarehetra ataonao. Halleloia. Fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Mitondra fiangonana eto Madagasikara, atoko-pivavahana eto Madagasikara, mitsena faty dia mitondra faty mandehandeha. Fa ny pontsampy zany, fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany, avy amin'ny Satana zany, tsy fomban'Andriamanitra zany. Dia zany ny ataon'ny mpitondra fivavahana, dia manaraka an'izany vahoaka maro milaza fa kristianina. Foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny arahanareo didin'olombelona, ary foana ny vavahana amin'ny Jesosy raha izany no atao. Foana ny vavahana amin'ny Jesosy raha izany no atao. Tsisy fototra ara-baiboly daholo zany rehetra zany. Ary mila mibebaka ny mpitondra fivavahana, mila mibebaka ny mpino rehetra, fa Jesosy ny fototra, Jesosy ny loharano, Jesosy ihany ny vavahana. Mbola mitoy ihany misy koa ny hoe hivavaka ho an'ny fanahin'ny olona fa maty. Maty ilay olona dia hoentina mibavaka ny fanahiny mba ho voavonjy. Averika any aiza ho aiza atao anaty baiboly koa no misy an'izay. Hoe hoentina mibavaka ny fanahiny mba ho voavonjy izy. Natokana ho an'ny olona no faty indray mandeha monjy, ary rehefa vita zany dia hisy fitsarana. Any amin'ny Hebreo any misy an'izany. Natokana ho an'ny olona no faty indray mandeha monjy, rehefa vita zany dia hisy fitsarana. Tsy ara-baiboly ny mivavaka ho an'ny fanahin'ny olona rehefa maty izy hoe ho raisin'Andriamanitra. Tsia! Rehefa manam-pofinaina ny olona, amin'iny ny fotoana mila hanararotany, hibebahany, handraisany an' Jesosy. Fa rehefa indray mandeha izy maty, miala aminy fanahiny, fitsarana sisany ao aoriana. Raha nandray an' Jesosy izy, miditra fiainana mandrakizay. Raha tsy nandray an' Jesosy izy, na ifadianina eo ary ianao, na hanao fivavahana mandritry ny tontolo andro ary ianao, na mandritry ny volana maro, rehefa tsy nandray an' Jesosy iny teto tany dia tsy voavonjy intsony la ny androny amin'ny fivavahana. Tsy misy zany hoe mivavaka ho an'ny fanahiny maty zany mba ho voavonjy izy. Tsy ara-baiboly zany, tsisy mihitsy ato. Anafaka anao ny zany fahamarinana rehetra zany, ialanao amin'izay zavatra tsy izy rehetra. Misy koa dia ny hoe fomban'olombelona. Rehefa maty ny olona dia hoe hoentina any amin'ny tranon'Andriamanitra, nomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa inona ny antony hitondrana ny faty any amin'ny tranon'Andriamanitra? Zavatra praktika zany resahako amintsika. Tsy misy hitondrana an'izany intsony, ary tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra manahoana.
vao mainka ara mitondra vesatra, mitondra alahelo, mamesatra olona ary mameno fendr'olona. Fa vola ihany ny alaina ao anatin'izay rehetra izay. Fa tsisy mihitsy ao anaty baiboly ka nisy maty dia nentina natany amin'ny trano fivavahana. Fomba avay zany, fomba nataon'ny Grika zany, fomba nataon'ny Romanina zany, dia narahana tetỳ aloha dia nalain'ny kristianina izay efa tao aorianan'ny apôstôly. Zany hoe mangataka anao maky ny tantara, ny fiangonana, tantara ny fivavahana, fa rehefa maty ny apôstôly teo amin'ny andron'ny Paoly zany, teo amin'ny andron'ny Jauna, niova amin'izay ny fitondrana. Nanomboka tao zany le hoe concile de Nicée, any hoe l'empereur Constantin nametraka rafidrafitra amin'izay ny fivavahana dia novaina daholo dia famarina ny tenin'Andriamanitra tato. Fa tamboalohany tsisy zany hoe razana hoentina ampiangonana zany meza voninahitra an'Andriamanitra. Mitondra inona ny mampandroso ny fanahy zany? Tsy araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Mety hiteny ianao tsisy maharatsy an'izany, fa maninona moa raha atao zany? Ka tsy ara baiboly dia tsy atao fotsiny, tsy araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy arahana. Toy ihany tsika manohy ihany ahako le fomba rehetra zany izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra nefa raisitsika ataontsika. Misy koa ny hoe fetin'ny taranaka. Fetin'ny taranaka makany amin'ny trano fivavahana. Aiza ho aiza atao anaty baiboly no fototra ara-baibolina zany hoe fetin'ny taranaka zany. Tsisy an'izany ato. Atsona ny taranaka rehetra. Ny ao ambadika io nefa dia aka vola ihany. Aka vola maliny fiangonana. Aka vola azon'ny vola azon'ny fiangonana vola. Fa tsisy fetin'ny taranaka zany atao anaty baiboly. Tsarovy ny atilavaka anakananareo, ny vatolampy izay niadinanareo, izay le teny alefa rehefa ilaza fetin'ny taranaka. Fa ny vatolampy zany ne Jesosy Kristy e. Jesosy Kristy zany, fa tsy hoe ny fiangonana-drazana Taria, fiangonana-drazana Tatsy sy ny sisa maro samihafa. Dia ambara amin'izay ve ho alaina amin'izay ny tenin'Andriamanitra hoe taranaka voafidy ianareo, firenena masina, olona alain'Andriamanitra ho an-tenany. Fa rehefa tonga ao iny olona iny tsy ilazanao fibebahana, tsy ilazanao ny maharatsy ny fifohana sigara. Le taranaka rehefa mandeha fa voam-piangonana dia voka sigara ery ananany ery, tsy mampaninona anao mihitsy zany. Fa le vola aloha rehefa miditra, miala tsiny tompo fa tsy maintsy lazaiko ny famarinana nanafaka antsika. Tsy hampandroso ny fiangonana zany, tsy hampandroso ny fiangonana Jesosy Kristy zany, fa hampandroso ny Babilôna rafitra eto tany. Fa tsy ara-baiboly no atao hoe fetin'ny taranaka. Fetin'ny Jesosy no misy raha anao fetin'ny Jesosy. Jesosy no ankalazaina, Jesosy no anaovana fety, Jesosy ny indraindraina, fa tsy ny taranaka. Tsy misy anarana omena ambonahitra fa tsy ny anaran'i Jesosy. Dia tena tia napetraka amintsika zany hoe hozy ianao inona moa maharatsy an'izany. Fa inona ny mampandroso an'izany ara-panahy, ary aiza ny rafitra fototra ara-baiboly misy an'izany. Fa ny ambadika io dia mamona daholo, atao daholo ny tetika, fomba rehetra, hetsika rehetra angoronam-bola. Dia le vola nefa ho atao inona? Anaovana rafidrafitra, anaovana fanorenana, ho sakafon'ny lehilahin'Andriamanitra. Fa aiza ny mahantra amin'izany? Aiza ny kamboty? Aiza ny mpitondra tena? Tsy karakarain'ny fiangonana. Dia hitako hoe zany zavatra mila hovaina e. Raha maharay an'izao ny mpitondra fiangonana rehetra, mba tsy hanamafony ianao, tsy hanamafy sofina, fa mba hanova rafitra mihitsy ianao. Jesosy ihany, fa tsy fomba n'olombelona tahaka an'izany. Torio ny fibebahana, ny azo fijaliana manafaka, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fiverenan'i Jesosy. Fa ao anatin'ilay toriteny aveo tsy fanambarana an'i Jesosy, fa fanendrahindrana taranaka sy filazana ny zavatra efa vitan'ny taranaka atao anatin'ny toeram-pivavahana. Nga zany ny zavatra misy. Tenin'Andriamanitra miteny mihitsy Mosesy ny laza hoe aza izahay nome voninahitra fa nianaranao irery any. Jesosy ny teny rehefa navita izay nataonareo hoe aza miteny akory, aza miandry isaorana, fa teneny hoe mpanompo tsy mahasoa zay, tokony nataona ihany natao. Kanefa rehefa ao anatin'ny fetin'ny taranaka, fanindrahindrana ny taranaka, fanindrahindrana ny tany aloha, fanindrahindrana ny razana tany hoe navita an'izao reto, navita an'izao reto, fa navita an'izao reto. Amindra fony ny tompo, amindra fony ny tompo. Tsisy Jesosy zany, tsisy Jesosy zany. Zay ataon'ity tananao ankavanana ity, aza velo fantatry ity tananao ankavia ity, zay na ara-baiboly. Rehefa manao ny fanaty fa tsy teny hoe zay ity nanao zao miliona anoa zao. Zay ataon'ity tanana ankavanana ity, aza velo fantatry ity tanana ankavia ity, zay le fanetretena, fa tsy ao anatin'ny fanindrahindrana. Molo tovizantsika ao amin'ny tapa manaraka indray amin'ity toriteny ity hoe ireo didin'olombelona manafoana ny tenin'Andriamanitra.
fa zany rehetra zany zany tsy ho didiana fanina fotsiny fa tsy ahitanao ny voninahitry Jesosy zany. Amen.